Iverina kely indray aloha isika amin'ny lalaon'ny Bariany Madagasikara sy ny RD Congo. Tapitra ny lalao zany vao minitra foy izay nisaraka tamin'ny isa roa ray zany ny rotota. Raha izay vokatra izay dia azo lazaina hoe tsara ho an'ny Madagasikara izany, satria dia handray ny lalao miverina isika amin'ity fanitsanana ho an'ny kanina ity. Ny zava-dehibe dia natafitirantsika baolina iray tany amindry zareo RD Congo zany, baolina tafiditry nono ny baolina matin'ny malagasy. Iverina an-kianja indray tsika eo amin'ny taranja baolina lavalava tetsy amin'ny kianjan'ny ANS Ampefilo kosa indray izy ity, fedina ny amboaran'ny fahaleovan-tena kosa indray izy ity, ka zareo avy eo amin'ny section Atsimondrano ao anatin'ny miaraka amin'ny rugby school no mikarakara ity lalao ity, izay firaisana enina eto Andrenivohitra moa no mandray anjara amin'izany famaranana izany. Ka ny lalao izany ka nitanterahana tamin'ny ity farany herinandro ity ny lalao manasa-dalana izany, ka tafita amin'ny famaranana ny Cosma du Sud sy ny FTAT samy avy eny Anosy zany, ary ny VTM Natsalovana sy ny Asa Ambohimanarina. Teo amin'ny lalao manasa-dalana dia ny Cosma nandresy ny FTVA tamin'ny isa 2.20 ny VTM Natsalovana nandresy ny Colorado tamin'ny isa 20 no 2.20, ary ny Asa Ambohimanarina nandresy ny FTA Nandavamamba tamin'ny isa 3, ny FTAT kosa nandresy ny FTA Anjanahary tamin'ny isa 5.20 no 4.20. Amin'ny farany herinandro zao moa no tanterahana ny lalao famaranana amin'ity fiadina ny amboaran'ny fahaleovan-tena ity, izay tanterahana eny amin'ny kianja Maki eny Andotapenaka.